Zazavavy iray vao 17 taona monja no namoy aino no vonon'ireo olon-dratsy izay nanafika ny tokantran'izy ireo omaly. Ora maro taty ho arin'ny nisehon'ny fanafiana vao fantatra fa nisy namaky ny trano ny fianakaviana. Raha ny fanazavana ity zazavavy ity irery ny tao an-trano nandritra ny fanafiana io. Vatana mangatsika sy efa mangamanga nanontsena azy ireo tao an-trano. Efa nisy ihany ny fialanenina natao saingy efa nahatra adiny 5 ny fahafatesin'ity zazavavy ity vao tonga izy ireo. Raha ny nambarany ny mpitsabo. Niantso mamako avy tany hoe vaky trano dia zay mivady moa zany vady koa rehefa weekend ohatr' zao mankany Ambohijanaka dia avy any Ambohijanaka zay tonga dia vao niantso hoe misy vaky tranotsika dia niazakazaka nagaty atrano. Tsy nanampo hoe zaza le atrano satria nieritreretiny hoe any ivelany mandehandeha any na mandeha amin'ny namany ohatran'izany. Kanjo moa zany le cousin iny zanakanavaviko io zany zay nanatra moto tany teny tsy tratrantso mihitsy ny trisha satria zay namantana tany dia angala lakile n'ity trano ity dia avy tany zay ndahora jerevana fa zareo teto aloha zareo moa zany efa teto fa tsy nitsofoka amin'ny tany nasiany zareo namonia zareo le zanakanavaviko zany tsy nitsofoka tany zareo fa tary dia tsy nahita hoe maty eny le zanakanavaviko fa zay niaraka avy tany jereo fa paritaka le zavatra zany dia nitsofoka tany za dia hitako izy efa mitirary dia tsy tonga dia efa hoe maty zany zanakanavaviko raha zay le izy maty zanakany zandriko iny dia tonga dia mbola nangala dokotera aloha sao dia mba fotsiny torana ohatran'izany dia dokotera moa teny efa nisy adiny 4 adiny 5 izy no tsy namana tsono izy nisy nanafika tato dia izy rery tato dia zay no olona nandeha namaky trano tao no namono anazy. Andray 12 taona mois d'août izy 17 taona izy mianatra angalabaka amin'ity angalabaka manomana baka avy nanao kory mihitsiny izy no nataony zareo an'io nampijaliana dia vonoana satria mangamanga ny tarehany sy tsy nisy nahatsikaritra ny zavaniseho sy ny nidiran'ny mpanafika tao an-trano tamin'ny fotoana io hoy nambaran'ireo olona manodidina.